aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika ry havako. Amen. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo amin'izao herinandro vaovao. Omenao anay izao miandoha amin'ity androany ity izany ary nonay koa Tompo fa mbola nihoanao hatrany ny fitiavanao anay tsirairay avy izany ary iainanay amin'ny traikefa amin'ny fiarahana aminao amin'ny alalan'ny fanahy masina miasa aty anatinay tsirairay avy. Dia tantano izay vimbino ny amin'izay ataonay rehetra Tompo. Mba ho feno fahombiazana miaraka aminao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Araka izany dia miarahaba antsika mpino tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesoa ry havako amin'izao fiandohany ny herinandro izao ary momba sy tantanantsika hatrany anie ny Tompo mba hananantsika fitahiana sy fahombiazana fahasoavana amin'izay atao rehetra. Ry havako, ao amin'ny Korinthianina voalohany toko 12 dia ny toko 17 ary ny toko 18 dia miresaka ny amin'ny fanomezam-pahasoavana izay azo antsoinako hoe fanomezana fanahy masina ny apôstôly Paoly. Dia izao no ambarany ao amin'ny Korinthianina voalohany toko 12 andininy 4. Andinga vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Zarazaraina ho samy hafa amin'ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Amen. Eo amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny 1 dia tany sain'ny apôstôly Paoly eo ireo fanomezam-pahasoavana nilaina tamin'ny fanompoana ny Tompo tao amin'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Tsy lisitra mikatona io ry havana fa ireo no ny tany sainy. Fa amin'izao androntsika izao koa dia tena ilaina ny olona manana ny atao hoe fanomezam-pahasoavana amin'ny lafiny mitika na satria hitantsika fa mihazakazaka be ny lafin'ny teknôlôjia amin'ny lafiny fifandraisana sy ny toy izany ao anatin'izao firomoromon'ny fandrosoana indrindra ao anatin'ny fanotoloana izao mba azahoantsika koa mampivelatra sy manitatra amin'ny fitoriana filazantsara dia ilaina ny fananana olona ao amin'ny fiangonana mahafehy tsara ry afaka mikirakira ry havako ny teknôlôjia amin'ny lafiny fifandraisana informatika sy ny sisa io amin'izao androntsika izao ohatra fotsiny iny ry havana fa maro ny fanomezam-pahasoavana izay ilaintsika hoentina manompo ny Tompo ao amin'ny fiangonana. Ny talenta sy ny fahaizana ananan'ny mpino tsirairay avy ka ampiasaina ho amin'ny tombotsoan'i Jesoa. Jesoa ilay lohan'ny fiangonana ary araka nambara teo hoe ampiasaintsika ao amin'ny fiangonana maimai-poana ho an'ny Tompo dia fanomezam-pahasoavana avokoa izany ry havana. Koa dia mino izay fa manana an'izany ianao ary manana betsaka omena fa izany no antony ilantsika koa ny fanahy masina miasa ao anatintsika tsirairay avy. Ry havako, hanome fanomezam-pahasoavana hoentina manompo ny Tompo amin'ny fiangonana izany no tena ilantsika koa ny fanahy masina araka nahitantsika eto ka dia mahery izy amin'izay mba hanananao dia ampiasao hoy izay teo amin'ny tombotsoan'i Jesoa Kristy ho amin'ny tombotsoan'ny fiangonana ampiasaintsika ao amin'ny fiangonana. Amen. Ndeha hivavaka isika. Tompo, misaotra anao ary fa ampio izay mba afaka ampiasa tokoa ho tombotsoa ary ho voninahitra ao ny fanomezam-pahasoavana nomenao anay tsirairay avy. Fanomezana fanahy masina miasa aty anatinay tsirairay avy izany. Ary raha misy mbola misalasala tsy mahafantatra ny fanomezam-pahasoavana ananan'ny Tompo dia ianao koa ampahery azy ireny ary hanolotsaina azy ireny ahafahany mahita ary miara-miasa Tompo amin'ny hafa izay manana ny fanomezam-pahasoavana tahaka ny azy ihany koa mba hoentina mampandroso ny fiangonanao. Dia amin'izao fiandohan'ny herinandro izao na ny fiaina-tokantrano na ny fiainanay tsirairay avy ny asa aman-draharaha ny adidy aman'andraikitra ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiainan'ny firenena dia apetraka eo am-pelantananao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.